azo ny fandresena. Izany loahevitra mahafinaritra izany no andehanasako anao amaranantsika ity herinandro. Atolotra mandrakariva ho anao mpanaraka ity fandarana ity ny fiarabana, satria ny fiarabana tokoa mantsy no marika fa tafahoana isika, ary ombana amin'izany ihany koa ny firarian-tsoa ny fiatanan'ny Tompo anio anao sy ny ankohonanao. Azo ny fandresena. Ao hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika izany tinitinika izany. Andriamanitra rainay eo, misaotra indrindra ny amin'ny fitantananao anay. Tsy mendrika izahay kanefa noho ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay, ary noho ny famindramponao no tsy nahalandritra anay, ary tena vaovao isa-maraina ao anay izany. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, aoka ny fanena masina no ampianatra anay ny teninao. Amin'ara Jesosy, amen. Ry mpiara-mianatra namana isany teo amin'ny hazofijaliana tokoa, ary teo amin'ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty no fotoana izay nisy hon'ny voninahitra lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Raha toa ka famonon'olona fanalam-baraka tena mahatsiravina tao amin'ny andron'ny Romanina ny famonoana olona eo amin'ny hazofijaliana, dia io kosa nefa no fotoana izay nomen'Andriamanitra napetraka mba ametrahana an' Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana. Raha toa ka no heverina nakatona ny fasana ka nasiana tombo-kase, dia nisokatra kosa ny varavaran'ny fasana fa nitsangana Jesosy ho fanehoana fa misokatra midanadana ho an'izay manaiky sy mino Jesosy ny fiainana mandrakizay. Mahafinaritra ry havana ny dinika ny fanaovantsika tamin'ny herinandro ity fa tsy natazona an' Jesosy ilay fasana. Marina fa naniry hamonjy amin'ny Jesosy Pilato, fa saingy hita fa tsy afaka nanao an'izany izy, fa niezaky Pilato niazona ny toerana sy ny voninahiny, naleo ny safidy hanosorona ain'olona tsy manan-tsiny, toy izay ho very ny fahefany araka izao tontolo izao. Ry mpiara-miantinika amiko, o Jesosy, inona ny soa azon'ny olona raha azony izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Namoy ny mandrakizay i Pilato. Fantatsika tsara fa taona vitsivitsy taorianan'izao dia namony tena tamin'ny fomba mahatsiravina i Pilato. Fa saingy izao kosa Jesosy tsy natazona azy ny fasana. Tsy natazona azy ny fasana. Nekeny Jesosy no faty eo amin'ny hazofijaliana, natoly ny ainy mba hanambarana fa vita ny asa nanirahan'rainy azy, vita ny drafitra ny famonjena, amonjena sy amonjena anao. Ka rehefa niala ny fofonainy dia niantso izy manao hoe vita. Tsy hoe vita ny aminy, fa vita, azo ny fandresena. Ny tanany ankavanany sy ny sandrony masina no nahavitany izany famonjena izany. Natsato ny teny amin'ny fitoerana avo mandrakizay ny faneva mampanjaka mpandresy an' Jesosy. Nisy fifaliana tany an-danitra. Niara-nioboky ny fandresen'ny mpamonjy ny lanitra manontolo. Resy Satana, ary fantatry Satana fa very ny fanjakany. Momby tsy fifaliana ho anao izany androany, fa azo ny Jesosy ny fandresena. Ary azo ny Jesosy ataony koa manome ahy sy manome anao ny fandresena. Nanontany Pilato amin'ny filazantsarany Zaona toko 7:7 manao hoe, ary Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Jesosy namaly hoe,
voalazanao fa mpanjaka. Jesosy no mpanjakanao. Jesosy no mpanjaka. Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy no mpanjaka ilay mbola ho avy indray ka handray antsika ho any aminy. Jesosy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Jesosy ny efa nandresy ny fasana. Azo ny fandresy. Ary raha mifikitra amin'ny Jesosy koa anao, azonao koa ny fandresy. Andriamanitra anie hitahiry zany fandresena zany ho anao sy ny ankohonanao. Ka naiza misy anao, na inona dia ady atrehanao, na inona mety fisadrana lalovanao, matoki manony amin'ny Jesosy, azonao ny fandresena. Ahereza ny tompony fombanao amin'ny tontolo andro. Andeha hivavaka isika amin'ny marana izao dinidiniky izao. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra indrindra ny amin'ny teny izay nomena aminay. Misaotra ny amin'ny fandresena azonao, ka fandresena ihany koa omenao anay izay mino sy mandray anao ho tombo sy mpamonjy anay. Resy Satana fa mpandresy anao. Irina koa fa ho mpandresy miaraka aminao izay. Mitahiry zao mpiaino izao. Misaotra ny amin'ny fitiavana sy ny fanoloran-tenina miaraka nanaraka ty dinidinika ity. Ka naiza tompony misy azy, na inona ataony amin'izao ora izao, na toezatra manahoana na toezatra manahoana no lalovany, dia ao koa mpandresy miaraka aminao ihany koa. Izy sy ny ao. Dia apetraka tananao ary fa nivavaka tonononay sy angatanay no naminao Jesosy.